Havana ho ampitomboina ho aminareo hatrany ny fahasoavan'i Jesoa Kristy Tompontsika. Hivavaka isika. Ry Tompo rainay any an-danitra ho misaotra anao hatrany izay amin'izao fiandohan'ny herinandro izao fa endriky ny fitiavanao anay hatrany no mbola mahavelona anay Tompo. Ka ahafahanay miasa, mianatra, mikarakara ny fiainanay tsirairay avy isam-batan'olona sy isan-tokantrano. Endriky ny fitiavanao, endriky ny famindrapo ary endriky ny fahasoavana daholo izany ka dia atolotra ianao saotra deran'ny hajarin'ny voninahitra ary ny fiainanay manontolo dia apetraka eo am-pelantananao amin'ny anaran'i Jesoa. Amen. Nandritra ny taona maromaro izay dia miara-mandinika foana izany tsika, indrindra moa tamin'ny herinandro teo sy nandritra ny volana lasa iny, ny amin'ny anjara toerantsika eo anatrehan'Andriamanitra sy eo anatrehan'ny olona, dia teo izany ilay toe-panaraka an'Andriamanitra. Izao indray tsika dia hijery ny fanetrehan-tena. Raha alaina sary an-tsaina izy io dia tsy inona akory fa fahaizana mipetraka eo anatrehan'ny hafa. Hoy izay maly hoe ny mifanohitra aminy dia ny fire-ariana sy ny fizahazahoana. Noho izany dia fahaizana mipetraka eo anatrehan'ny hafa lavitra ny fire-ariana sy ny fizahazahoana. Nefa koa ny tena mahazava-dehibe azy ity dia izao, resaka ara-pivavahana izao resantsika izao. Noho izany dia ny fanetrehan-tena dia ny fahaizanao mipetraka eo anatrehan'Andriamanitra iray sy Jesoa Kristy zanany mpamonjy ary ny mpanahy masina izay sady mpanahy masina no mpanavao ary mpampianatra antsika ry havana. Izany izany no fanetrehan-tena dia ireo no andeha ho jerentsika daholo manomboka izao ry havana. Ka amin'ny herinandro ity ary inoko fa mety mbola hotohizana amin'ny herinandro ambony hijery an'ireo vitsivitsy na hoe maromaro isika izay nanetry tena tokoa nipetraka teo an-tongotry Jesoa. Atomboka antsika arak'izay voalaza ao amin'ny Matthieu 10:7-20 ka hatramin'ny 13 izany, mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesoa: ary raha niala teo Jesoa dia nakany amoron-dranomasina Galilea izy, ary niakatra nakeo an-tendrombohitra izy ka mipetraka teo. Ary nisy vahoaka betsaka nakeo aminy, nitondra ny mandringa, ny jamba, ny mona, ny kilemaina ary ny maro hafa koa ka nametraka azy teo akaiky ny tongotry Jesoa, dia nahasitrana azy izy. Amen. Io izany no jerentsika amin'ity any Galilea, izany hoe any avaratra no miseho ny tantara. Dia eto izany hoe teo amoron'ny ranomasina Galilea. Misy koa moa izany manao hoe teo amoron'ilay farihy Tiberiady izany. Dia voalaza eto fa niakatra tany an-tendrombohitra i Jesoa dia mba niakatra tany koa ny olona, ary voalaza eto fa olona marobe. Ary raha jerentsika izany ilay fitantarana eto dia hoe nifandrombaka mihitsy ny olona, ireo olona marobe ireo nitondra ny marary, izavy izany, ny mandringa, ny jamba, ny mona, ny kilemaina ary maro hafa koa nifandrombaka izy ireo, nametraka azy teo an-tongotry Jesoa mba hosotra aminy. Dia araka ny ahitantsika azy eto dia tena sitrana tokoa ireo ary dia nahagaga ny olona izany. Io fihetsika nametraka ny marary teo an-tongotry Jesoa ry havako no fihetsika maneho ny fanetrehan-tena. Midika izany fa ambany, tsinotsinona ny olona. Izany no anankiray izay loharano atao hoe nitondra ny fanasitranana nataon'i Jesoa ilay mpanasitrana ry havana. Noho izany dia izay fahaizantsika mipetraka koa izany eo anatrehan'ny Tompo dia mety mitondra aretina na mitondra tsy fahatanterahana na mitondra tsy fahatomombanana, nefa koa ny fahaizantsika mipetraka koa dia mety mitondra fahasoavana, ary anisan'izany izany ny fanasitranana hitantsika eto. Ry havako raha toa ary ka tsy salama ianao dia izao hoe manetrehan-tena, manatona eo an-tongotry Jesoa dia ny firarianay dia ho salama, ho sitrana, hatanjaka ianao. Nanao an'izany Jesoa tamin'izany fotoana izany dia mbola manao an'izany koa izy ankehitriny satria izy ilay tsy miova, omaly sy anio ary mandrakizay. Amen. Vavaka isika. Raha sitraka ao Tompo amin'ity anio ity.
ka manatona anao amin'ny fanetretena satria tsy salama. Mamindrafo ry Jesosy Kristy ka sitrahany izy ireny. Amin'ny anaranao nanaovanay izany vavaka izany. Amen. Ho aminareo ny fiadanan'i Jesosy. Amen.